Eny ary mbola faly miarahaba antsika agnaby longo manerana Madagasikara ny tenako araky lefa mpiaraka amintsika isan'andro zany. Tsy kivy eo magnentana antsika tsiraray avy zany. Mety hoy tika hoe zalahy ty koa tsy reraky koa sao de voavilim-bola koa. Tsy hoe voavilim-bola zany raha zao fa terim-pitiavagna atika zany. Terim-pitiavagna satria hitako loatsy zany le fijaliantsika malagasy. Mijaly atika zany mijaly amin'ny fahantragna, mijaly amin'ny tsy fisiam-bola, mijaly amin'ny asa, tsisy asa zany. Zany zavatra mahazo antsika ny vahoaka malagasy. Ka zany mahatonga izao zany magnentagna atika zany. Satria hitako tsara mihitsy ny fahatsaran'io fanjakam-pisorona zay hoentin'ny marika Tatandraza io. Ka ty hafatsy voalohany entiko ty zany de natokana ho antsika. Ho antsika zany foko. Tsika foko zany foko 12 zany eto Madagasikara. Ka ny foko tonoko voalohany zany de ny foko an'Antandroy mihitsy no entanako voalohany zany satria tsika foko Antandroy moako nosorasan'ny raha ty zany. Ka tsy maintsy entanako voalohany zany antika foko Antandroy. Magnentaka atika foko Antandroy zany mba hitsangagna mihitsy amty zavatra ty, amty fanjakam-pisorona ty zany. Mitsangana atika Antandroy zany. Satria rehefa atika Antandroy mitsangana de magnaraka azy koa ny foko rehetrarehetra. Mitsangana mihitsy tsika foko Antandroy zany hanohagna marika Tatandraza, hiaro marika Tatandraza, hifily marika Tatandraza. Satria lasa miady raiky mihitsy marika Tatandraza zany amty raha ty nefa tsy ho tombotsoan'ny marika Tatandraza raiky ty raha ty fa ho tombotsoantsika agnaby. Tsika agnaby no hahazo tombotsoan'ny raha ty, taranantsika aorigny agny, afara agny, hahazo tombotsoa amty fanjakam-pisorona ty. Io fanjakam-pisorona io tsy maintsy hijoro eto Madagasikara io na tiantsika na tsy tiantsika. Fagnentagnana antsika io zany mba samy hoe hiara hiasa, anao soka miara-milanja, tika anao tongotry miara-mamindra. Amizay samy mahazo ny vokatsoany. Fa tsy fagnome tsiny tika raha vao ho avy ty fotoagna hijoroe fanjakam-pisorona io, fametrapetrahagna andraikitra, fametrapetrahagna anambaratonga an'asa, de amizay hisy fagnomezan-tsiny. Tsy hisiagna fagnomezan-tsiny satria anao hifanintagna tsy nanaiky. Ko magnentagna atika foko Tandroy voalohany, tika Tandroy mitsangana atika. Fa tsika mihitsy loharam-pahamehagna amty asa ty, amty raha manga ty, mitsangana. Anareo zay efa nahazo asa ambonimbony de mbola tsy kivy eo magnentagna anareo. Mitsangana atika hanohagny anatika hanohagny marika Tatandraza, hifidy marika Tatandraza. Hiaro azy tanteraka amizao ady atrehiny zao satria be ny fahavalon mpanenjiky, be ny fahavalon mpanaratsy, be ny mitady sambotra, haminga agny rehetrarehetra. Ireo candidat aby reo zay mitady haminga hitifitsy azy hamiraka amin'ny mercenaire. Mitsangana atsika Tandroy zany hiaro azy, hiaro ny marika Tatandraza hatramy farany, na hiatra amin'ny fahafatesany, na hiatra manaigny de hiaro azy atika, hitsangantsika hiaro azy hatramy farany. Andao tsika mitsangana, antsika rehetrarehetra avy any Toliara, Tandroy rehetrarehetra manery Madagasikara, fikambanan'ny Tandroy, ray aman-dreniny Tandroy rehetrarehetra, mpitari-poso rehetrarehetra fa Tandroy de magnentagna antsika rehetrarehetra andao hitsangana hiady ho amin'ny fanjakam-pisorona, hiady ho amin'ny fanjakan'i Jesosy, hanangana ny fanjakan'Andriamanitra eto Madagasikara. De ho avotra amizay tika, de ho hitatsika amizay le fiadanagna tadiavy atika rehefa io mijoro, ho hitatsika amizay le fahasambaragna, hitatsika amizay le raha nitadiavintsika hatramizay, tsika nitady fiadanagna, nitady fahasambaragna, nitady vola. Ho hitatsika jiaby nereny ao anatin'ny fanjakam-pisorona daholo le fiaigna tadiavin'olombelo, tadiavintsika hatramizay ao anatin'io daholo. Na ino raha tadiavinao, na fiainana mandrakizay tadiavinao, na tsy haiko ze raha ilainao complet ao amin'ny fanjakam-pisorona. Fa condition mitsangana, andao hiady eo amin'ny fanjakam-pisorona, hiady eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra, mitsangana antsika foko Antandroy rehetrarehetra, rehetrarehetra tsy ankanavaka, na tanora, na vehivavy, na ino, na antilahy hoy ze fiteninjareo baka avaratr'izay, de mitsangana hiady amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Zany hafatra ho antsika foko Antandroy zany, de avy eo koa rô mbo hinogno foko magnaraka de misaotra tompoko.